Namahana olona 5,000 Jesoa. Izy on Jesoa Ilay Zanak'Andriamanitra sy mpamonjy izao tontolo izao. Fony Jesoa teto an-tany dia nampianatra ny olona rehetra momban'ny fitiavan'Andriamanitra izy, ary nanao fahagagana maro sy nanasitrana ny aretina. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, nataizana lehany satria nahita ny famantarana nataony. Ary nanasitrana marary izy dia nitangorona teo amin'ny Jesoa ny vahoaka. Ary io izy tamin'ny Filipo. Aiza no hividianantsika mofo hanina ho an'ireo rehetra ireo? Nitsapa teo trano Filipo Jesoa satria efa fantany izay ho ataony. Namaly Filipo fa na dia hiasa mandritra ny volana maro azy izy ireo dia tsy hanambola hividianana sakafo azy ireo. Teny Andrea fa misy zazalahy manana mofo vary hordea 10 sy hazanrano 2 aty. Nefa ho ampinona moa izany ho an'izao olona betsaka izao. Fa ho Jesoa, asaivo mipetraka ny olona rehetra, dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 ny isany. Dia niraisin'i Jesoa mofo ka nisaotra an'Andriamanitra izy, ary nomeny ny vahoaka. Dia toy izany koa no nataony tamin'ny hazanrano ka samy nihinana arak'izay tiany ny olona rehetra. Rehefa afa-po ny rehetra dia laza tamin'ny mpianany Jesoa mba hanangona ny sisa tsy lany. Dia nangoniny ny sombitsombony ka nahafeno sobika 12 ny sisan'ny olona izay nihinana mofo vary hordea 10 sy ny hazanrano 2.